Fanapara-pahefana Obamangoky, olona telo miaro ny tany no nidoboka aponja. Gouvernement Tatsay Christian nitota ihany no avadibadika. Fanavotam-pirenena tapaon-tanteraka ny fomba fanao hatramin'izay hoy Marika Ravalomanana. Faly indray ny tenako mbola tafiara-dalana aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ny takarivan'ny sabotsy 17 ny volana janoary ny taona 2024 ity ka tolotra indray ary ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany ary no isantarantsika ny fampahalalam-baovao dia notontosaina androany teny amin'ny QG ny team teny Bel-Air ny fifampiarahabarana tratran'ny taona ho an'ny vovonana RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an demokrasia eto Madagasikara. Isan'ny hevitra nivohitra tamin'izany ny fitohizan'ny tolona ary ny fijoroan'ny RMDM anisan'ny nanatrika ity fihaonana androany ity moa ny filoha-pitarika ny vovonana dia Marika Ravalomanana sy ny solotena ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina izay ny filoha nasionaly natoko HVM Rivo Rakotovao no anisan'ny nanotrona izany. Fanadihadiany Germain no menjanary sy mbola avatsara. Fanompom-pivavahana no nanomboana ny fotoana teto Bel-Air, fifampiarabana no taona vaovao ho an'ny eo anivony rodoben'ny mpanohitra na ny RMDM ka ny arabana ireo ray aman-drendry eo anivony ity vovonana ity dia ny filoha Marika Ravalomanana sy Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina izay tsy eto an-tanindrazana ka nosolomy ny filoha nasionaly ny antoko Rivo Rakotovao teny. Eto zahay ny arabanareo izay tao amin'ny RMDM na tratry ny taona vaovao mirary soanareo izahay atotosana didy amanandraikitra rehetra tanterana eto amin'ny firenena mafy dia mafy ny miandranareo fa izay nefa ianareo ny jerevanay dia mirary soa hatrany ho tahin'Andriamanitra ho anareo sy ny ankohonanareo tsirairay azy. Tsy mbola vita ny tolona ary ijorona trano mba ho tombotsoan'ireo malagasy maro anisa no anjaka eto amin'ny firenena hoy kosa ny afatry ny filoha Marika Ravalomanana. Ny tanjona sy ny antoko-pisin'ny RMDM dia niaka ny fahefana. Zay. Ary tamin'izany dia efa nisy antoko maromaro 220 farafahakeliny. 220 eo ny antoko izay natsangana hoe hiasa iaraka ka na tsy mitovy ara ny hevitra tamin'izany dia niezaka tsika nandrindra, nandamina, fandefitra, nanana fanatretena. Tsy matahotra mihitsy tsika ary tsy niemitra mihitsy tsika tamin'izay fanenjehana sy fampitahorana rehetra ny tranga. Tonga amin'ny fotoana izao 2024 nanantena vahoaka hoe navita ny tolontsika aza matahotra nareo mino fotsiny ihany. Tsy nandray anjara tsika tamin'ny fifidiana filoham-pirenena farany teo satria tsy voahaja ny voalazany lalam-panorenana noho ny fisian'ny olona tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy ny kena ndray anjara ary mbola amafisitsika eto ihany fa tsy anaiky izay tsy ara-dalàna mihitsika fa mitaky ny fanajana ny lalàna ary fanajana sy ny fitandremana toy ny Andrak'Andriamaso ny lalam-panorenana noho izany hoe aminareo mbola tsy vita ny tolontsika ary mbola mafisitsika hatrany fa tsy ara-dalàna ny fifidianana izay nisy ary tsy hoekentsika mihitsy mivokatra nataony. Mitohy ny tolona ho amin'ny firenena malagasy mba hahafahan'ny vahoaka malagasy anana an'izany Madagasikara nahazy zany any malagasy ary malagasy ho an'ny Madagasikara. Tapaka taorian'ny fiaonan'ireo vondron'ny kandida fa itoy ny tolona saingy tokony ho samiandry ny toromarika ny rehetra ho hatrany filoha Marika Ravalomanana. Antsony nataony anamafisana ny firaisan-kina mba anatrarana ny tanjona ho fanavotam-pirenena. Politika nataontsika noho izany tsy maintsy manana faharetantsika. Ohatra iray amin'ireny ezaka nataontsika ireny dia ny fanatevenandarana izay nataon'ireo hetsika fotsy na le rodoben'ny ireo collectif des candidats dia nisan'ny RMDM foana teny hoe aminareo mbola tsy tapitra ny tolona ho hitanareo ihany ny toromarika fa tena zava-dehibe ny firaisan-kina noho izany mila anareo aho irahina tsara amin'ny tolona izay ataon'ireo collectif satria vao avy nivory izahay tamin'ny alakamisy
fa mbola toizana ny firasakinanay a mbola isy a le collectif eo mpandaminana azy izahay izao fa tsy mijanona mihitsy raha tsy azotsika zany hoe fanajana ny lalàna ary tsy aravanana izy an'izy fa mbo vofehin'ny lalàna daholo ny olona indrindraindrindra hitandro tondry anak'Andriamaso ny lalam-panorenana noho izany a dia mafisika eto ny fanentanana anareo antoko politika maromaro ao anatin'ny RMDM fa tsy tsahatra mihitsy akory zay raha tsy azo io ka dia engane ny tolona ataontsika mba azo hatramin'ny farany amafisika hatrany a ny fahavononan'ny RMDM fa anao arak'izay azo atao a mba mpanjakana ny tany tandalàna sy anajana ny lalam-panorenana verimberiko zay ka dia zay miray ina vato misaraka fasika dia samia manentana ny olona ny atokantrano aby ny fanarahana ny toromarika ny fametrahana ny firaisan-kiny ireo no antoka lehibe azahoana mampahomby ny tolony ho hiatrany ny filoha marika Ravalomanana. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany ary dia miraviravin-tanana malagasy manoloana ny loza mita tao amin'ny firenena tsy vitan'ny fitarainana fotsiny ny ady amin'ny fahoriana sy ny fahantrana miatra manaina fa mitaky fandraisana andraikitra ho kosanambarany filoha nasionaly ny antoko HVM tamin'ity androany ity. Mila toizana ny tolona efa natomboky ny vondron'ny kandida izay nanamafy fa mbola vonina anohy izay tolona izay raha manomenjana ary sy mbola hava-tsara hatrany. Tsy azontsika ataony mitazam-pontsiny izao favoazana miantra amin'ny firenena izao hoy Rivo Rakotovao, filoha nasionaly ny antoko HVM. Latsaka ankaterena ny firenena, mahantra fadiranovana ny malagasy, manjaka ny tsy fanaran-dalàna eto Madagasikara. Efa nanomboka ny tolona ny malagasy tamin'ny alalan'ny vondron'ireo kandida, koa zava-dehibe ny iraisan'ny vahoaka malagasy ina amin'ny fametrahana ambony ny tombotsoa ambony firenena, tahaka ny efa niseho nandritra ny etsika fotsy ny etsiky ny vondron'ny kandida. Ohatra makany amin'ny jadona nety firenetsika ity zany totady anao tsy refesy mandidy ane reto mpitondro reto zany to tsy mifanojo amin'ny lara-pahamehana ilain'ny maro anisany eny politika apetraky reto mpitondra fanjakany reto zany tao anatin'izany ny joroantsika mianakavy nampandeferintsika ny ampo tsirairay ny ampo ny antoko zay mety manana ny vinany mety manana ny iarahany sy ny tanjona zay ho apetrany amin'ny mantoko azy dia nampandefitra an'izany satria fitiava-tanindrazana no nampiray atsika tsy maintsy misy ny tsy tovizantsika hevitra fa niraisantsika ary arabaina androany ny RMDM toy ireo sehatra samihafa dia mino aho fa zay fitiava-tanindrazana zay no mampiray atsika. Mety betsaka amin'ny fanontaniana dia ho aiza zany zao dia inona zany zao ny atao nametraka tanjona ambony be isika dia ny amerenana zany fanjakana tandalàna amerina zany fitantanana mahomby ho tombotsoa ambonin'ny firenena ho tombotsoa ambonin'ny maro anisa ary ranginy eo tenatena andalana tsika dia tokony tsy lepitarabe zany fa raha mijanona eo tena andalana ianao a dia vohitsaky ny tomobile ianao fa rehefa ny apity tsika tsy natao ohatra isika ninon'Andriamanitra tsika fa ady tsara nataotsika dia miara-miapita ny arabe tsika ka tsy mijanona isika raha tsy tratra ny tanjona. Tsy misy afa-tsy ny vahoaka malagasy ihany no afaka anafaka izao fahoriana mianjady amin'ny isan-tokantrano izao ho hiatrany ny fanazavana. Ny fandraisana andraikitry ny rehetra no takiana mba hisiny izany fiovana andrandrainy izany ho hiatrany ny nambarany. Satria eraha malala, erahana malahelo, erahana mahamenatra ny toerana misy a Madagasikara amin'izao fotoana izao. Iza no andrasana ny vazava isika izao anisany tsisika rery anjarantsika ny mamovaravarana ho an'ireo olona manana zany fambonitsaina hiaro ny tanindrazana zany fa tsy aro ny vitsy anisa eto amin'ity firenena ity. Zany tompoko ny tsy salasalan'ny antoko HVM toy nyreo maro be samy hafa mandrafitra n'ireo fikambanana antoko maro miraidy ao anatin'ny efitra.
izay dia mirehare mihitsy anisan'izany fikambanany RMDM zany. Mirehare mihitsy zay ary ataonay vaindohan-draharaha zany toetsaina hoe rehefa amilon'ny tombontsoa ambony firenena dia ampandeferina ny tombontsoa manokany antoko. Fa eo anatrehany zao fahavoazan'ny firenena izao dia zay mitambatra ihany no matanjaka, zay mitambatra ihany no mandresy. Fa rehefa misaratsara keo tsika dia ho resin'ny ratsy satria hipotika ny firenentsika. Nankasitraka sy nisaotra ny vondron'ny kandida izay tsy nandohalika nanoloana ny raha-matahora sy ny fandrahonana azy ireo moa ity mpanao politika ity. Mazava ny antom-pisian'ny toko politika saingy nampandeferiny izany noho ny tombontsoa ambony ny firenena sy ny hoavy ny tanyrazana. Misaotra président Ravalomanana, tsy mora io tena tao anatin'ny fijerinay azy. Za hoe taty ivelany afa zasy dia mivorivory niaraka taminareo fa ozy aho mafy reto olony reto. Mafy reto ary misy olon-dehibe ao mandamina an'izany satria olona nanana mivinana efa nieritreritra ny hoe za milatsaka ary nilatsaka ho filoham-pirenena, ho kandida filoham-pirenena. Efa nitariky olona amin'izay fomba eritreretina itonanana ity firenena ity no lasa mirahina, nijanona tsy hetsika ao anatin'izany. Fa jery aloha hoe makaizy ity tanindraza antsika ity. Mankasitraka tompoko, tsy mora zany satria ankehitriny dia mora no miteny satria tsy tratratsika teo ny hoe le tanjona dia makaiza moa zany io kolektif io hoe mialatsiny alohatsika tsy mialatsiny tsy ho fofosainana amin'izany satria misy olona tsy navonin'inona ngafa vita amin'ny baolina re olona. Tsy vita io zany nanomezan'Andriamanitra tombonandro anreto mpitarika atsika reto mba hahafahantsika mamita ny tolona tompolasy tompovavy. Ny zava-dehibe dia ny fahatongavan-tsainy ny vahoaka malagasy hoy izy fa misy zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy eto matoa mandra toy izao i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Anisan'ny nitondra afatra sy nitondra fitenenana ihany koa tamin'ity androany ity ny filoha lefitry ny RMDM dia ny pastera Edouard Tsaramey izany. Nilaza moa izy fa mahagaga ny mbola hisy ny olona mitehaka manoloana indrindra izao fomba fitondrana ny firenena izao. Fa nadiadiny Jarman Omenjanahary sy mbola hava-tsaratrany. Nahitsy ny filoha lefitry ny RMDM laza fa tsy miova ny foto-kevitra ijoro ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia na ny RMDM eto Madagasikara. Itsoratra amin'ny farany ho fanavotana ny firenena. Miariary fa tsy fahaiza mitantana no mahatonga ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ho latsaka ankady ankehitriny ka mametraka any Madagasikara ho mahantra indrindra ary firenena isany maloto indrindra maneran-tany. Ny mahagaga nefa hoy ity mpanao politika ity dia mbola misy malagasy tsy tonga saina manoloana ny fiainany efa tsy zarizary izao. Tamin'ny taona lasa raha ny teny président Marc Ravalomanana tamin'izany hoe zavatra telo reto izy no mahatonga ny firenena anankiray ho farahidina. Na izy misy ady lehibe, tsy haiko misy ady lehibe ve teto, dia potika tanteraka le firenena. Na izy misy catastrophe naturelle, na ny tena misy loza voajanahary tena. Fa ny fahatelony na tsy fahaiza mitantana. Ka tsy haiko ny tena misy Madagasikara eto amin'izao hoe amin'izy telo reo fa ny fahitana azy dia mahitsy hoe tsy mahay ranganareo miambo fotsiny ianareo fa tsy mahay mitady ny olona rehetrarehetra jejereo ny sehatra rehetrarehetra mbola tsy nisy teto Madagasikara na eran'izao tontolo zao zany volamena mivadika vy zany. Rehefa tsy ho Andriamanitra koa nareo ka anao fahagagana hoe volamena mivadika vy. Dia hoe ampandroso firenena ve nareo dia ho mivositra ka nataranaka. Eritreritra nareo hoe ahoana nampandrosotsika ty ara-toekarena dia ny 3.4 ve dia 8.0 dia zay no matematika hoentina ampandroso ny firenena. Fa ny mpitehaka mitehaka ihany. Ny vahoaka miamantra fa ny mpitondra manao fahagagana ka mamadika ireo harem-pirenena ho lasa bolongam-by.
tsy misy paikady ho an'ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka fa ny kajy politika ny betsaka mba hifehezana ny fanjakana. Nalefa zao didy zao manomboka androany hoe tsy azo atao ny mivorivory fa misy areti-maso. Nefa ny jirona koa tsy laharana ny fako eraka ny tanàna misy tsy ny fako ny rofina fa ino ny mamparary ina ny tena mamparary ny fivorivoriana sa ny fako manerana ny tanàna. Rofy aloha ny fako de madio ny tanàna fa zany fivoriana politika no amoahana décision fa na amoaka décision tahaka niny koa rangahy nareo hoe zay vonin'io de voniny de mboarina daholo zao afetsena rehetrarehetra zao hoe terena olo zay fa tsy maintsy sokafana ny sokafanao amin'iza atsona ho ny mpanohatra hanao ino. Mazava ny tenin'ny RMDM androany mahitsy koa ny tenin'ny RMDM tsy hiditra ao anatin'ny gouvernemanta za rangahy. Miantso ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena moa ny teo anivon'ny RMDM mba hamondrona ny hery ho firaisan-kina ho an'ny tanin-drazana. Misokatra amin'ny ady-hevitra tokony ho atao ho tombotsoam-pirenena ny RMDM ho hiatrany ny fanazavana. Eo amin'izay vaovao ny politika izay aditrany ary dia notontosaina androany teny faravohitra ihany koa ny fifampiarabana no ny taona vaovao eo amin'ny hetsiky ny proravalumanana na ny HPR izany. Miantso ny malagasy rehetra tsy hibanjina afa-tsy tombontsoa ambony firenena ny filomarika ravalomanana nandritra izany. Fanadiadiny Asinandriamalala sy Tahiriny Aina. Afatra ho an'ny vahoaka malagasy tsy ho an'ny hetsika proravalumanana irery ihany ny afatra nomeny ny filomarika ravalomanana androany izay mivaky tahaka izao. Tapaotanteraka ny fomba fanao hatramin'izay. Avy aloha ny kajikajy madinika sy ny tombontsoa kely tsy mahavita taona. Maiza misafidy ny marina sy ny rariny. Sahy mijoro hatrany hiaro izany ary amafiso ny firaisan-kina. Andao ny hery sy ny fahasahiany tsiraray amintsika no atambatra ka anamafy ilay firaisan-kina efa nanomboka nitsiry tamin'ny tolona ny arahana nanomboka tamin'ny faraparany taona 2024 lasa teo iny. Izany firaisan-kina izany no anamafy ny fahasahiantsika rehetra mba hampandresin'ny tolona ho amin'ny fanafahana indray any Madagasikara sy iverena ny tena ny fiandrianam-pirenena amin'ity taona vaovao 2024 ity. Aza manaiky ny hozarazarain'ny sasany fa araka ny efa voalaza kombenombeny dia malagasy iray ihany isika rehetra ary arena ho an'ny Madagasikara ny fahasamihafana eo amin'ny faritra tsiraray avy. Komitraika sahy mandray andraikitra anavitra an'ity Madagasikara tanindrazantsika ity mba tena aleo tena marina ka ny malagasy no anjaka eto ary tombontsoa ho an'ny malagasy rehetra no katsahintsika mba ho tena Madagasikara dia ho an'ny malagasy ny firenentsika. Tsy afaka ijery fotsiny izao fahavoazana mahazo ny malagasy izao isika rehetra, tsy mijanona ny tolona ataontsika raha tsy manjaka eto ny fahamarinana, ny tena tantandalana, ny fahazahoana maneho hevitra ary manana ny sakafo ara-dalàna sy manana ny sahazazy ny tokantrano tsiraray avy. Miankina amin'ny fihavatsika tsiraray isafidy sy izotra amin'izany lalana izany no avy nyity tanindrazana malalantsika ity. Koa aza kivy, mitraka ary sahy mpitolona satria raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho very ny fanantenana. Ombantsika mandrakariva ny Andriamanitra. Izay ny afatra mafonja nomen'ny filomarika ravalomanana androany. Notolorany HPR fanomezana ihany koa montenany amin'izao tonotoana izao. Vaovao politika izay atrany moa dia anamafy orina ny fitiavan-tanindrazana ireo izay miady ho an'ny tombontsom-bahoaka ny fitsanganan'ny governemanta vaovao rampitso satria hita eo izay mpanohitra ny odiny-modina naoka sary ny mpanohitra nandritra izay 5 taona mahery nitondrany Rajoelina izay indrindra fa nitsanganany vondra ny kandida. Inona ihany koa ny mpanao politika Iada Jean-Pierre fa tsy hijanona amin'ny tolona pasifika intsony ny tolona manaraka. Asinandriamalala sy Tahiriny Aina atrany. Teo izay mpanohitra mpamadika namody mpanohitra kanefa nitady toerana any amin'ny Andry Rajoelina ary namadika ny tolona hatramin'izay rampitso alahady amin'ny 10 no amantarana izay ho firafitry ny governemanta vaovao tarihan'Tsay Christian. Inona hoy ny mpanao politika Iada Jean-Pierre fa iavakeo ny vary sy ny tsiparifary. Ny fijorono zany dia tena miandrasan'ny
ao amin'ny G11 na ny mpanohitra mihitsy satria anisan'ny sivana iray io an'ny mpanohitra hitana ny varotsy sy ny tsiparifary satria hita eo izay mpanohitra rehetrarehetra nandeha niara-ny asa amin'io fitondrana izay nitoerina nandritra ny 5 taona lasa io zany hoe isy hevitra vaovao isy fomba fiasa vaovao ho an'ny rehetrarehetra amin'io fitsanganana io an'io mety heritreritra fotsiny tsika hoe ampiana sa ampatanjaka ny C11 ny fijoroan'io gouvernemanta io za mahita fa hanamaforona kokoa ny fijoroan'ireo tia tanindrazana zay miaro ny tombontsom-bahoaka zay miezaka ny ampisy ny tany tandalana eto amin'ny tany sy ny fanjakana tahaka ny tsy misy izao fitondrana izao ho an'ny antoko FLN ntohintolona no andrasana ka iverina ho izy dia tsy janona ho tolona pasifika intsony ho an'ny FLN manokana dia ny FLN dia tsy miconsidere ny fitondrana io ho fahefana mijoro ho ara-dalàna zany fa tao anatin'ny fanonganam-panjakana ho an'ny FLN zany dia mitohy ny tolona ohatra ny fiteneny ny ana rehetrarehetra fa izao kosany tsy mitovy amin'ny fizotron'ny tolona teo aloha satria tsy ho tolona pasifika intsony izy io fa tena ho tolom-bahoaka zany raha ny fahitana azy satria na ny fijoroan'ireo fikambanana maro samihafa na dia tsy tena mitovy hevitra amin'ny FLN ariny dia fahitantsika fa tsy mirona intsony any amin'ilay hoe tolona pasifika ohatra nataony ny 11 candidat teo raha tsaivina dia efa nanomboka mihetsiketsika ny vondron'ny kandida manambatra ny heriny ny alaka misy lasa teo ohatra ny vorony katitrano izy ireo ka tsy nisy ny pika ny dinika fa ninona dia mifandray amin'ny fanohizana ny tolona no antom-pivoriana samy efa nilaza ihany koa ireo kandida voatontonona fa tsy hisiditra ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ny ampitso no anamarina na andiso izany ny vaovao mikasika izay fitsanganany gouvernemanta izay hatrany moa dia efa ampozina ny ofirafitra ny gouvernemanta ao Antsanganitsay Christian amin'ny farany herinandro hoy nambarany Front National ny vehivavy HVM olona efa praipetsapetsa tamin'ny mpitondra nandritra izay 5 taona lasa izay olona atokisany tsy hamatika azy no hita taratra azo ny toerana minisitra eo am-pelatanany vahoaka no avy ny firenena raha ny fanazavany ka anjarany tsirairay no tonga saina ka tsy anaiko reberebena amina zavatra vonjy davanandro intsony Ravirazafy Mahedina tahiriny aina. Tsy mahagaga raha ireo minisitra teo aloha ihany no tafaverina minisitra ho ny Front National vehivavy HVM miora razana-parany. Ny tota ihany no mety afatobadika satria misy amin'ireo minisitra teo aloha no atokisan'ny mpitondra amin'ny zavatra rehetra. Sarotra raha teo ny hanova ekipa sokajiana ho mpandresy satria na tafaverina ny filoha teo amin'ny fitondrana. Tsy azo lazain'ny gouvernemanta vaovao no hitsangana eo raha ny fanazavana. Ny Premier Ministre raha teo no nitana ka naverina amin'izay andraikitra izay. Fa mazava be ilay sary misy hoe izy ihany ny verina eo tsy maintsy ny olona atokisana ny olona miara misaosy moa fiteniny tanora azy miara miraitsy kombakomba aminazy eny ihany tsy maintsy izay no verina eo hevitra manokana izay zavatra zay hoe zay izy tsy apiditra olona anakodana anazy eo mihitsy 5 taona ianao teo raha fantatra hoe olana omby niara asa taminao teo tokony fantatra hoe tia no miverina tia tsy miverina fa nandritra ny 5 taona ianao teo hiditra 5 taona manaraka indray tsy fantatra hoe iza no solo iza indray no olona ho azy solon'ity iza ny olona nanao folaitra iza nanao zavatra nety iza nanao tsy nety dikan'izay tsy fahavonona amiko manokana any am-pelatanany vahoaka no avy ny firenena fa tsy any ampitondra itsondra ny fanazavana mila tonga saina ary mijoro ny tsirairay indrindra raha atao tohatra fekarana tambazana zavatra tsy havita iray andro akory takalopatsa tokoa vitim-pihinanana ho ny fitenenana no avy ny firenena aloha dia am-pelatanantsika voaka malagasy any dia zay na maliko anazy le izy ngamba tsy hiankina amin'ny zareo tsony satria no avy ny zareo fa sore foana no avy ny zareo mpitondra tsy maintsy iovy hoe fiovana moa misy fiovana amin'ny fiainan'ny zareo misy fa ny fiovana amin'ny fiainana malagasy koa misy vao mahay miaratsy atsika gasy ny Madagasikara fa tsy any vahiny donc atsika no mila tonga saina fa tsy tokony hoe variana amin'ny hoe resaka jiro resaka fanampiana sy ny sisa ohatr'izay fanampiana androany lany androany iny dia rapitso izy anina indray hangataka hangalatra izy rapitso donc miankina amintsika miankina fahatongavan-tsainantsika atsika mpanao politika koa manana andraikitra lehibe goavana ho an'ny voaka malagasy hoe manabe mandreo vahoaka reo mba tsy mora mba kain'ireo tsy maty manota
Lafim-baovao hafatanteraka ho any amin'ny faritra isika atao anatin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity dia mitoy ny fanaparam-pahefana ataon'ny tompona andraiki-mpanjakana manoloana indrindra ny olona miaro ny tany any Bamangoky any. Fantatra mantsy fa nisy tamin'ireo olona miaro ny tany no nogadraina tsy ara-drariny hoy indrindra ny nambaran'ny filoha ny fikambanana Masikoro na ny FIMA. Velaran-tany 10,000 hektara mantsy no bodoiny ireo milaza azy fa mahitahita sy manam-pahefana araka ny fanazavana hatrany. Asinandria Malala sy Tahiry Aina. Olona telo niaro ny taniny no indray nidoboka ponja ao Morombe no ny fiarovany taniny ao Bamangoky tsy ho lasa ny mahitahita hoy ny filoha-hevitry ny FIMA misana ny faritany Antananarivo. Fantatra fa misy tany vaovao mirefy 10,000 hektara no bodoiny ireo mahitahita raha ny fanazavana. Ia misy amin'ny roapolon'ireo zany olona anankitelo no samborina dia nifonjaina any amin'ny fonjany Morombe. Amin'izao fotoana izao misy telo ihany koa mbola miandry ny fitsarana azy, ny anankiray kosa efa afaka madiodio. Ilay antony fitoriana moa zany dia ny ben'ny tanàna ny Morombe zany ilay nasaina nitory, mariako mihitsy hoe nasaina nitory. Ny antony fitoriana dia hoe nanimba fananam-panjakana ireo olona eo. Hatreto anefa tsy misy pirofo hoe nanimba fananam-panjakana tokoa ireo olona eo ary rehefa natao ny fanadiadiana rehetra dia fantatra fa tahotra amin'ny resaka politika noa nitoriana ny sasatsasany amin'ireo olona eo zany satria misy atahorany zareo hoe ilatsaka ben'ny tanàna, ilatsaka solombavam-bahoaka satria fantatry ny olona amin'ny fijoroana ny fanoherana an'ilay fikasana hanala n'ireo ilay olona eo amin'ny tany miarome anome olona vaovao an'izay tsy tompon'ny tany akory fa zay manambola. Rehefa tena atao koa ny fanadiadiana dia mbola fantatra fa ho arinao ihany ny lehibe an'ny faritra tsy mandrefana ny talepatry ny fambolena sy ny fiompiana izay efa noetiko tamintsika teto sy ny solotenan'ny mponina nisy fotoana teto amin'ny aina aman-jerinareo ihany dia mitoy zany le raharaha amin'izao fotoana izao ka. Raha ny fitarainana nataon'ny filoha-hevitry ny FIMA ihany dia famitrandraka tairara ihany koa ny orinasa Base Toliara amin'izao fotoana izao ka tsy mijanona amin'ny fitrandrahana fa sy mainty fotsiny ihany intsony. Anaovan'izy ireo antsoavo ny ampitsarana izany satria dia avo roeny no ny radioaktivité ateraky ny fitrandrahana fa sy mainty ny radioaktivité amin'ny fitrandrahana tairara. Mitsipaka marin-drano izay fitrandrana izay moa ny eo anivony FIMA. Eo amin'ny vaovany sosialy kosa indray ary dia omaly tsy miova loatra eto ny fiainany Sarambabe bahoaka dia miaina ao anaty fahasahiranana lalina mitady izay kely mba ho arapaka ny ankamarony. Mitaraina araka izany ny ankamarony olona amin'izao manoloana indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainany toy izao indrindra ary ny fanehoan-kevitra reo tateriny Raviraza Fimaherina sy Tahiry Aina. Itony fahasahiranany vahoaka noho ny tsy fahaiza mitondra mandray fanapahan-kevitra. Itony fahasahiranana noho ny fanabatona ny malagasy mpiray tanindrazana ataon'ny mpitondra. Tambazana zavatra ny vahoaka tahaka ny hoavy mandritra ny 5 taona. Tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana, ny tsena nefa tsy misy, ny asa tsy mandeha amin'izay aloha no an'ny sasany. Mitaza-potsiny ny mpitondra, mbola maizina no avy ny malagasy mpiray tanindrazana raha izao no mitoy ho ny fanehoan-kevitra. Ny vidim-piainana zany tena hitako mihitsy tena sarotra andreo manalina mihitsy satria le asanay koa tsy dia mandeha. Le asanay zany dia hita mihitsy hoe tamin'ny Desambra iny lany volana olona dia ty Janvier ty zany tena hita mihitsy hoe tsisy nenenina mihitsy tsisy azo. Fa zany hoe ianao zany mila miezaka foana mahatsapa mihitsy zany zay hoe eo amin'le sakafo ohatrany lasa miafy lasa misy tsy mihinana mihitsy ary indraindray fa dia hoe tsy maintsy miezaka foana na izany ary. Zay aloha zao no tena li zany raha tena nandinika mety ngamba mety ho mafy noho izao ririna kely io mety mbola isondry raha misy miakatra mantsy ny essence ohatr'izany dia miakatra daholo ny vidin-javatra rehetrarehetra. Lafo na varina rehefa karazany rehetra zany lafo daholo. Fividianakana zao tena lafo ny vola voaka. Tsy mety mihena. Tsisy zavatra mitombo zava vao mainka mihena ny raha sakafo na ny rehetrarehetra satria ianao tsy misy tena arakaraka ny vola miditra ihany zany tsy mety mivoaka. 5 taona izay ny lasa tsy nahitany maro anisa tombontsoana kely azy mba hanamorana ny fiainana andavanandro. Tsy hainy mpitondra hatramin'ny androany ny tena larapa mehan'ny vahoaka entiny. Mandoalika nefa ny malagasy zara raha omana ny betsaka ary lasa zatra tolora-potsiny.
Eo amin'ny vaovaony toetry ny andro kosa indray ary dia tombanana ho betsaka ny rotsakorana mahatratra 20 hatramin'ny 10 milimetatra ao anatin'ny 4 ora any amin'ny ilany avaratra sy avaratra andrefan'ny nosy vokatry ny tsiokany Italia mahazo vahana noho ny fisian'ilay rivo-doza miforona ao amin'ny ranomasimbe indianina. Namoaka fampitandremana manoloana izany ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro manomboka ny alahady 14 janoary amin'ny fahabetsahany orana ka mety hiteraka fahasimbana amin'ny fotodrafitrasy ny fiakaran'ny rano amin'ny toerana mora tondraka, fiakaran'ny renirano sy ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana. Nahazo fampitandremana amin'ny loko mavo na loza manambana ny faritra Diana, Bealanana, Antsoy ary Analalava. Tafiditra ao anatin'ny fifaninanana zone 4x4 African Individual Chess Championship 2024 i Madagasikara. Malagasy 520 no mandray anjara amin'izany. Hiaro ny vonay pirenena hifaninana amina firenena 7 eto Afrika. Taranjy iray anisan'ny miavaka ny lalao échec ary mitondra tombotsoa goavana eo amin'ny lafiny ara-tsaina toy ny fifantohana sy ny fahaizana miatrika ny zava-tsarotra. Ravirazafy Mahena sy Tahiriny Aina. Kilalao natokana ho an'olona iray ny taranja échec, tsy safidianana sokajy-taona, azona mana be sy mifetena amin'ny lafiny rehetra noho izy lalao miavaka ary mahatonga ny olona iray ho tony. Ny saina ny tena miasa rehefa milalao ary mila manana faharetana. Mahatratra adiny 4 eo ny lalao iray, mety ora-ira ihany koa anefa arakaraka ny mpifanandrina. Toy ny taranja rehetra, misy ny fifaninanana atao ato anatiny na any ivelany. Manana ny toerana ny lalao échec eto amintsika ary misy ireo malagasy sangana eo amin'ity taranja ity. Saika olana mipetraka hatrany anefa ny tsy fampiny tantsoroka avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo atleta manao fifaninanana ny ivelany. Raha mikasika Madagasikara, anisan'ny sangana Madagasikara ao anatin'ilay zone 4.4. Eny fa na aty Afrika ary dia anisan'ny sangana Madagasikara, surtout eo amin'ilay lafy. Fifaninanana miezaka amin'ny fédération ny ampy azy fa ny hitako tsy ampy amin'ny sika malagasy dia mifahefana hiatrika tournoi makany ivelany rehefa hoe miantoka ny joueur zany. Ny club manerana Madagasikara misy daholo efa misy ligue 12 zao eto Madagasikara dia misy amin'ireo ligue ireo misy manao any an-tsekoly raha aka ohatra fotsiny eto Antananarivo Majunga, Tuliara misy fampianarana jeu d'échec any an-tsekoly. Misy ihany koa amin'ireo toerana hafa fa raisina parasco fa le an-tsekoly lazaiko teo zany dia raisina ohatrany efa taranja kely ao anatin'ny fampianarana le jeu d'échec. Performance tsara indrindra nataony gasy raha tamin'ny taona lasa iny lazaiko dans le monde, vice-champion ni par équipe francophone malagasy ny voalohany tamin'izay fotoan'izay en ligne izy io. Nisy équipe vehivavy sy lehilahy nandrafitra an'ilay équipe dia vice-champion amin'ny pays francophone ny gasy. Manala ireo karazana rarin-tsaina ny lalao échec, mampitombo ny fifantohana ary tombotsoa maro samihafa ihany koa an'ireo mikatroka ity taranja ity. Be da be ny tombotsoa azo amin'ny filalaovana échec raha tsy teny fotsiny hoe mifatokisa-tena, fomba fijery lavitra, fomba fanandraisana fanapahan-kevitra izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro dia eo ihany koa resaka concentration. Ao anatin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika mivondrona ao anatin'ny zone 4.4 isika eto Madagasikara amin'izao. Nanomboka ny 10 janoary teo ny lalao ary farana ny 9 janoary. Firenena 7 no mandray anjara ary 15 ny atleta malagasy. Lalao miandry ireo atleta malagasy moa ny Africa Games atao any Ghana ny volana Martsa, ny Olympiade ary ny fifaninanana ny amboaran'ny Afrika sokajy tanora izay atao any Afrika Atsimo. Eo amin'izay vaovaony fanatanjahantena izay hatrany dia anomboka androany sabotsy 13 janoary ny lalao fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny CAN andiany fa 4-30 izay tanterahina ny Côte d'Ivoire any. Anokatra ny lalao ny fisaonany eo amin'ny mpampiatrano sy ny ekipany Guinée-Bissau izay ao anatin'ny vondrona A amin'ny 1-10 ora alina eto Madagasikara. Ao amin'ny kianjany Olympique Alassane Ouattara MBP amin'ny 7 ora mahery 10 minitra kosa no anarana ny lanonam-panokafana mialony anatanterahina io lalao andro voalohany io. Efa namoaka ny lisitry ny fahita lavitra andefa mivantana ny lalao rehetra mandritra ny fifaninanana ny Confédération Afrika Talanja Baolina Kitra na ny CAF
ka tsy ao anatin'izay lisitra izay ny fahitalafi-pirenena malagasy na ny DVM na tsy mandray anjara aza nefa ny barian'i Madagasikara idimbiny aina Andriatina Rivelo no any solotena malagasy tokana voantso isan'ny mpisary mandritra ny fifaninanana kanina 2024. Amaranasika ny fampahalalam-baovao ny maresaka iraisam-pirenena nanaoso ny fifanarahanm-piarahamiasa folo taona i Royaume-Uni sy Ukraine omaly. Fiarahamiasa mifantoka indrindra amin'ny fiarovan-tena amin'ny fanafian'ny Rusia ny Ukraine. Tafisakatra 2.5 miliara livra sterlina moa ny fanampiana ara-tafika natolotry ny fanjakana Britanika ny Ukraine nandritra ny taona 2024, 2024. Ando miaratina sy Mathieu Prince. Mananika ny 20 miliara livra sterling na 40 miliara euro ny total ny fanampiana ara-tafika nomeny fanjakana Britanika ny Ukraine. Ho an'ny taona 2024-2025 mananika ny 2.10 miliara livra sterling ny fanampiana natolony, izany hoe niakatra 400 tapitrisa livra mitany tamin'ny 2 taona lasa. Fanampiana mifantoka amin'ny fampitombona ny fanampiana ara-tafika sy famatsiana drone antapitrisany hoy ny Praiministra Britanika Rishi Sunak. Tontosa omaly ny fifanofatsony fifanarahanm-piaramiasa teo amin'ny firenena roatonta izay aharitra 10 taona. Ito iatrany ny fanampiana sy ny fiaramiasa mandra-pahatafiditra ny Kiev ao amin'ny OTAN. Tapitrary ny fampahalalam-baovao tamin'ity ality mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoarahnao rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa no narahantsika ny horonan-tsary l'apprenti sorcier. Ny tena kosa ary dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.